Feno fifaliana zay satria raisinao ampitiavana indray atao anatin'izao fandarana izao ary manindrindra ny anarahanao izany hatramin'ny farany. Onona eo aminy mbola loha hevitra mitohy izay tsy lany amamina iarahantsika amin'ny pasteur André Baratina Fanera izao iarahantsika eto izao ko dia anasana anao ny anaraka izany hatramin'ny farany. Efa niditra tao amin'ny masina efitra masina isika rehefa nanomboka nijery ny efitra masina indrindra tamin'ity dia lavitrezaka izay nitanterahantsika ity inona ary no azo amintinana ny feonana farany pasteur mialohan'ny hosintsika indray amin'ny zanatao hevitra vaovao. Inasy miara-manao namana dino ary manona fiatanan tompo amintsika rehetra ihany koa. Araka nefa voalaza teo hoe efa ao amin'ny efitra masina indrindra isika zany zao, Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra mifona ao antsika, manalalana antsika. Satsy zay ao amin'ny masina indrindra tompoko fa tsy ao amin'ny efitra masina, ao masina indrindra. De fantaniana petraka hoe araka le loha hevitra ona eo aminy aho zisy Andriamanitra zany io hoe ona eo amintsika Andriamanitra. Andriamanitra zany zao miaraka amin'ny Jesosy ao amin'ny masina indrindra. Ao izy monina amintsika amin'teny zao zany amin'le vanim-potoana ankehitriny mihitsy zany io fa tsy amin'le tsy le any efitra indray zany io fa amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao dia ao amin'ny masina indrindra Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy eo apetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa nyfantaniana izay apetraka amiko sy amintsika tsirairay avy monina miaraka amin'Andriamanitra ao amasina indrindra ve isika sa manao. Zay le fantaniana mila eritreretina ankehitriny. Tanteraka ve le loha hevitra hoe ona eo aminy aho, ka raha ona eo amintsika Andriamanitra, aiza izy monina no hiara-monina amintsika, aiza ao amasina ona hiaraka aminy ao masina indrindra ve tsika sa zay sa aiza sa tavelany amin'ny kianja sa tavela amin'ny efitra masina tsy fantatra. Fandao toizantsika ilay loha hevitra ary mahafinaritra izy ity satria tena manao ny fomba rehetra mihitsy zany Andriamanitra zay le izy raha vitina namana teo manao ny fomba rehetra Andriamanitra zay ahafahany monina eo amintsika, ahafahany monina eo amintsika. Raha ny fahotanany ny nampisaraka atsika taminy ka tsy nahafahantsika niara-nonina tamin'ny ntsony de mivany le izy. De ny zavatra natao fanompoam-pihavana atao amin'ny tabelina kely dia fanatanterana an'izay ne, fanesorana amin'ny fahotana, fanadiovana, famelan-keloka, altara sy ny tafo sy ny sisa mba ahafahan'Andriamanitra monina eo amintsika dia novan'Andriamanitra ny olana. De ankehitriny efa maty ane Jesosy maty eo amin'ny fijaliana Jesosy noho ny fahotantsika mba azahoantsika famelan-keloka ary azahoantsika fanadiovana, fanafana ho afaka amin'ny fahotana nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana. Oziza hoe onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny fomba ahoana rehefa natao afaka tamin'ny ota isika. Zay le fakitsika farany tamin'le fandarana teo aloha zay Romanina 9:9-10. Rehefa natao afaka tamin'ny ota isika hozy izy de tonga mpanompon'Andriamanitra de manana ny vokatra dia ny famasinana ary ny farany fiainana mandrakizay. Ndao toizantsika ary mahafinaritra ty loha hevitra ty onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny fomba ahoana. Mateo 1:7-20. Mateo 1:7-20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Mazava be ny teny tompoko. Imanoela, Jesosy le hoe Imanoela. Imanoela raha dika inona ny dika le Imanoela? Amintsika Andriamanitra. Aika izany namana dino tamin'ny alalan'i Jesosy tonga teto ambonin'ny tany teto amin'izao tontolo zao ity dia tanteraka le hoe onona eo aminy aho sisa Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Amintsika Andriamanitra, Imanoela. Fa zavatra anseho tompoko. Jaona 2:1-10. Ahoana voalaza le tena Andriamanitra? Jaona 2:1. Raha tonga teto an-tany Jesosy
amintsika Andriamanitra, Imanoela, inona zavatra niseho? Jaona toko voalohany 1:21. Jaona toko voalohany 1:21. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Ampitsika anankiray. Jaona toko 7 1:7 sy ny 20. Jaona toko 7 1:7 sy ny 20. Ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany. Zay. Amintsika Andriamanitra. Andriamanitra te onona eo amintsika dia naniraka ny zanany izy. Tonga olona tahaka antsika, hiara-monina amintsika Andriamanitra. Niara-nonina tamin'ny olombelona Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity. Hita maso tamin'izany fotoana izany. Fa zavatra niseho, tonga teo amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy. Ny azy tsy nandray azy. Zao tontolo zao tsy nandray an'i Jesosy. Ny fanamelohana, izy ny Jaona toko 7, fanamelohana an'izao tontolo zao, tonga teto amin'izao tontolo zao mazava fa na aleon'ny olona ny maizina. Jesosy le mazava, izao ny fahazavana zao tontolo zao. Jaona toko 9 izy milaza zay Jesosy, izao ny fahazavana zao tontolo zao. Zay manaraka dia tsy mba andeha amaizina izy, fanana ny fahazavana iny. Tonga teto amin'izao tontolo zao mazava, Andriamanitra dia mazava, na aleon'ny olona ny maizina. Le avana malala, onona eo amintsika Andriamanitra. Zay foana anie le loha hevitra namana tenoana. Hoe raha onona eo amintsika Andriamanitra, manao antsika. Afaka hiara-monina aminy ve tsika? Sa ho tanteraka ilay Jaona toko voalohany hoe tonga teo amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy. Sa nao tahaka nataonay Damaseva tany Edena? Efa niseho tany Edena. Tonga teo Andriamanitra, teo amin'ilay toerana, Ny hery ry zareo. nandositra ny ataon'ny olombelona, ny hery. Andriamanitra tonga mba hifandray hiaraka aminy, izy lasa nandositra. Ohatrohatran'izay zany ilay zavatra niseho. Ndao hidirantsika lala kely mahakasika an'izay ary hoe Imanoela amintsika Andriamanitra. Nonona teo amin'ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy, le Andriamanitra. Nonona teto izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jaona toko 10:17, ndao vakitsika ary. Jaona toko 10 ka ny 17. Izao sy ny ray dia iray ihany. Aha. Ao pitsika kely ary. Jaona toko 4:19 ka hatramin'ny 20. Jaona toko 4:20 ny 20 hatramin'ny 20. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va hory Filipo? Zay nahita ahy dia nahita ny ray, ka ahoana no anaovana hoe asehoy anay ny ray? Zay, hatreo. Mazava ny tenin' Jesosy, manamafy sy manamarina ilay Matthieu toko voalohany hoe ny anarany nataony hoe Imanoela, Amintsika raha adika amintsika Andriamanitra. Jesosy tonga teto an-tany, le Andriamanitra mihitsy kay nonona teto. Sy le izy anie, le Andriamanitra mihitsy kay nonona teto miaraka tamin'ny olombelona. Dia niteny mihitsy Jesosy, ao moa zany nikonfirme an'izay Jesosy araka n'io vakitsika teo hoe izao sy ny ray, ray ihany. Zay nahita ahy dia nahita ny ray. Fa ny nampalahelo teo Filipo, mpianatra Jesosy, tsy nino hoe aikay Jesosy sy ny ray dia ray ihany. Tsy nino an'izay Filipo, fa mbola nitaky nanontany hoe aseho anay ny ray. Jesosy efa eo, Imanoela amintsika Andriamanitra, efa eo. Dia mbola tsy ninony Filipo ihany hoe efa io anie le Andriamanitra izay nonona amintsika, efa io. Fa mbola nitady any izy hoe aseho anay mihitsy le ray e. Mampalahelo. Zay le olana keo namana dinao a. Zavatra miseho amin'izao andro iainantsika izao, tsy mino an' Jesosy Kristy. Sady zay, tsy mino an' Jesosy Kristy. Ndao tsika hamaky ten'Andriamanitra any keo ary. Jaona voalohany toko 4:12. Jaona voalohany toko 4 ka ny 12. Fa mialohan'io dia vakitsika Jaona toko 7:20 20. Manamafy an'le toko sy andiny teo aloha teo ihany zany le izy.
zay nahita dia nahita ny ray ozy izy Jesosy. Fa misy olona mpianatra Jesosy mihitsy aza tamin'izany tsy nino an'izay fa mbola nitaky ihany hoe aseho anay mihitsy le ray e. Kanefa Jesosy Emmanuel amintsika Andriamanitra efa io izao sy ny ray iray ihany. Hen'ny Filipo anie izay teny Jesosy hoe izao sy ny ray iray ihany fa tsy mbola nino izy. Ndao amakintsika Jaona 3:20. Jaona 3:20 lazako aminareo marina dia marina tokoa, zay mandray izay irahako dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Zay izay mandray ahy o Jesosy dia mandray izay naniraka ahy. Izay naniraka ahy, ny ray zany. Zay mandray ahy dia mandray an'ny ray ihany koa. Fa le Jaona 1 le vakintsika teo raha 2:20 tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Andriamanitra tonga onona eo amin'ny olona fa ny olona tsy nety. Zay mandray aho izy Jesosy dia mandray izay naniraka ahy koa izy. Dia le Andriamanitra ray zany fa tsy niraisy ny olona. Jesosy tsy niraisy ny olona dia rehefa tsy niraisy ny olona Jesosy dia tsy nandray n'Andriamanitra koa izy. Miverina sy miseho indray le zavatra niseho tany Edena amin'izay fotoana izay. Ary izay namafisin'ity toko sy andinina anankiray ity ao amin'ny Jaona 1:5-12. Jaona 1:5-12 manamafy an'izay teny Jesosy zay hoe zay nandray ahy dia mandray an'izay naniraka ahy. Jaona 1:5-12 zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Zay mazava be a, zay manana ny zanaka manana fiainana. Jesosy miteny ao amin'ny Jaona 2:20 izao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Izao avy mba hanana ny fiainana be da be. Jaona 2:10 milaza zay. Izao avy mba hanana ny fiainana be da be. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy mba hanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Izay mandray ahy hoy Jesosy dia manana fiainana. Izay manana ny zanaka manana fiainana. Izay tsy manana ny zanaka tsy manana fiainana izy. Ndao hidirantsika amin'izay ary hoe raha fitiana zany izay fanazahoan'izay dia tsotra hoe onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, tamin'ny alalan'i Jesosy. Ankehitriny Jesosy anie efa any an-danitra eo kavanan'Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny masina indrindra. Amin'ny fomba ahoana indray zany hahatanteraka an'le hoe Emmanuel na hoe amintsika Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana indray. Mahafinaritra izy io a. Jaona 1:12. Jaona 1:4-12. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra noviana. Hatreo aloha. Tsika zany zao tsy mahita an'Andriamanitra. Satsay? Ary tsy mahita an' Jesosy ihany koa. Ankehitriny. Fa amin'ny fomba ahoana no hahatanteraka le hoe onona eo aminy aho amintsika Andriamanitra Emmanuel amin'ny alalan'i Jesosy amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao. Tsy misy olona nahita an'Andriamanitra, tsy hitantsika Andriamanitra. Fa io toko sy andinina no mamaly an'izay. Ao toy izany. Raha mifankatia isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany. Zay. Tsy misy olona nahita an'Andriamanitra noviana ozy izy. Kanefa raha mifankatia isika dia inona zavatra miseho? Mitoetra ato amintsika izy Andriamanitra. Onona eo aminy aho. Zay ilay izy na ao anatiny ao. Onona ao aminy aho. Amin'ny fomba ahoana? Raha mifankatia. Zay. Io zany ny ravana malala tsisy hoe mila manao zavatra be ianao, mila manao pèlerinage ve ianao sa sisy tsia. Tsotra ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Tsy misy olona nahita an'Andriamanitra. Jesosy any an-danitra. Tsy hitanao. Kanefa afaka monina eo amin'ny olona Andriamanitra ankehitriny. Emmanuel amintsika Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra ao sisy. Ndao amafitsika kely zay namana dinao mahafinaritra io ten'Andriamanitra io ao amin'ny Jaona 1:4-15 sy 16 no vakitsika. Jaona 1:4-15 sy 16. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra.
Ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ao aminy. Zay mazava be mihitsy ilay izy. Izay izy ten'Andriamanitra hoe na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra. Onona eo aminy aho. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra. Fa mampalemy na manadinao amin'izao andro iainantsika izao misy olona tsy manaiky. Tsy manaiky an'iza? Jesosy. Jesosy. Tsy manaiky fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy Andriamanitra mihitsy azy. Satria izay le hoe Immanuel amintsika Andriamanitra. Zay ny anaran'i Jesosy e. Immanuel no iantsoana azy. Dika le hoe Immanuel amintsika Andriamanitra. Jesosy dia miteny mihitsy hoe za sy ny ray ihany. Zay nahita dia nahita ny ray koa. Iray ihany izy, misy sy ny ray. Fa misy olona tsy manaiky an'izany tompoko. Hoe Jesosy ve dia Andriamanitra? Hoe Jesosy ve dia zanak'Andriamanitra? Mahatonga anazy hoe antsoina hoe zanak'Andriamanitra mantsy dia ilay izy ilay tonga nofo, tonga olombelona. Dia lasa olombelona tahaka antsika izy. Dia lasa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Kanefa izy sy ny ray ihany izy. Dia misy olona tsy manaiky an'izany ankehitriny. Dia ny Baiboly anefa dia miteny tsara amin'ilay voalazany hoe na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra. Ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Zay le hoe onona eo aminy aho. Zay ny fampiarana azy amin'izao andro iainantsika izao. Fanekenan'i Jesosy io zanak'Andriamanitra. Dia amin'ny fomba ahoana no isehon'izay na ny pratika fampiana eo amin'ny fiainantsika. Andiny fiainambin'ny folo. Dia ozindray izy. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Dia eto amin'izay le izy. Ahoana ny pratikany? Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ao aminy. Onona ao aminy aho. Amin'ny fomba ahoana? Izay mitoetra amin'ny fitiavana. Izay mitoetra amin'ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Karaha monina eo amintsika Andriamanitra. Andriamanitra fitiavana. Dia izay mahatonga le hoe mila mifankatia isika. Fa tsy ara-dalàna, tsy normalina na manadinao. Hoe Andriamanitra monina eo amintsika dia tsika miady. Tsy monina amintsika Andriamanitra. Tonga dia mazava be ny tenin'Andriamanitra. Tsy moninao izy, tsy marina izany izay. Ny Andriamanitra ve monina eo amintsika? Amin'ilay olombelona, kanefa ilay olombelona miady. Ohatra hoe fiangonana anankiray. Ny Andriamanitra eto amintsika Andriamanitra. Kanefa ilay mpivavaka ao amin'ilay fiangonana miady, mifankahala. Tsy moninao Andriamanitra e, tsy marina izany. Satria izay ilay voalaza ilay ten'Andriamanitra ato e. Andriamanitra dia fitiavana. Izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao aminy ary Andriamanitra ao aminy kosa tahaka izay. Ndao amafitsika kely ary io ten'Andriamanitra io e. Amafitsika lesy. Ao amin'ny Jaona voalohany, toko 4 eo ihany dia ny 9:7-10 ka hatramin'ny 1:20. Jaona voalohany toko 4 ny 9:7-10 hatramin'ny 1:20. Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahiny, dia mpandainga izy. Fa zay tsy tiany rahalahiny izay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa. Zay. Mazava lisy, ary zay nefa nazavaiko teo. Hoe raha monina eo amintsika Andriamanitra, Immanuela, amintsika Andriamanitra, izay mino, izay manaiky an' Jesosy fa zanak'Andriamanitra izy, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra izy. Dia ilay Andriamanitra fitiavana. Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ao aminy. Izay manao hoe tian'Andriamanitra kanefa mankahala ny rahalahiny. Ahoana izy ny Baiboly? Mpandainga izy. Tsy marina izany izy izy. Mandainga ianao. Fa izay tsy tian'ny rahalahy izay hitany, ataona ahoana fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Izay ilay voalazany ten'Andriamanitra nivakitsika teo. Hoe tsy misy nahita an'Andriamanitra, naoviana izy.
Mamin'ny 12 minaza ny namana dinao zareo tsara le izy fa tena mahafinaritra baiboly tsy mbola nisy olana hitan'Andriamanitra anao vinanao vina fa raha mifankaty isika aveko zany le 12 raha mifankaty isika de mitoetra ato amintsika Andriamanitra de zay le volazany teo izay tsy tiany raha lasa hitany maso ataonao na fitian'Andriamanitra zay tsy hitany mandainga ianao izy izy baiboly mandainga ianao raha milaza fa tian'Andriamanitra Andriamanitra nefa tsy hitanao kanefa ny raha lanao sy hitanao tsy tianao ankalainao raha fitiana zany izy namina dinoatra eto de hoe aike zany le hoe amintsika Andriamanitra de miseho amin'ny alalan'ny fitiavana ny rahalahy zay le izy miseho amin'ny alalan'ny fitiavana ny rahalahy le hoe amintsika Andriamanitra na Emmanuel satria nahoana satria zay neny nataon'i Jesosy zay nataon'i Jesosy tonga teto ambony tany izy haneho ny fitiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao zay neny nahatonga an'i Jesosy hitanao zay zao le fifandraisana izy rehetrarehetra dia ndao fitiantsika amin'ity toko sy andiny ity ara izay fizarana sy fanazavana izay mahafinaritra izy io tiany mamitina azy namana dinao Jaona voalohany toko 7 Jaona voalohany toko 7 de ny andiny 7 sy 4 Jaona voalohany toko 7 ny andiny 7 sy ny andiny 4 ary izao no didiny dia ninoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny omeny antsika ary zay mitanana ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy ary zao no afantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy de ny fanahy zay nomeny antsika mahafinaritra izao ny didin'Andriamanitra zany de roa le lazainy ao izao ny didiny izy dia voalohany ninoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy de faharoa ifankatiavantsika araka ny didiny omeny antsika araka ny didiny omeny antsika zay le hoe zay mino zanaka no manana fiainana zay tsy mino zanaka tsy manana fiainana zay le izy ninoantsika an' Jesosy sy ny fankatiavantsika zay ny didiny zany zay nomena antsika ahoana ny pratika izy ary ny fampiarana an'le izy eo amin'ny fiainantsika ankehitriny raha eo amintsika Andriamanitra raha onona amintsika tokoa Andriamanitra raha ao amintsika tokoa Andriamanitra de la 10 ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa aiza izy ao aminy zay le hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra zay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy ary izao nahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy ty am'izay le mamarana azy ny ahafantarantsika fa mitoetra amintsika Andriamanitra monina amintsika Andriamanitra dia ny fanahy zay nomena antsika io zany no lohahevitra antsika manaraka eo naminatinao ona eo aminy aho ona amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny zay nomeny atsika eny ary mahafinaritra ny fizoen-kevitra rehetra ary noko fa azonao zay tia ny ten'Andriamanitra ambara dia andeha entina mbavaka indray zany afatra sarobidy zany ivavakantsika raha inaizany an-danitro misaotra noho ny fitiavanao anay nomenao Jesosy Kristy tonga olona teto amin'ity zao tontolo zao ity mba haneho ny fitiavanao ary ampafantatra anay marina tokoa anao le Andriamanitra ray tompo mazava aminay ny teninao zay manaiky an' Jesosy no manana fiainana izy zay mandray an' Jesosy no manana fiainana zay manana an' Jesosy no manana fiainana ary aoka ho tanteraka eo aminay anko fa tena ao aminay tokoa ianao dia ny ifankatiavanay zany satria zany no didy zay nomenao anay aoka mba tsy ho mpandainga izahay tompo ka milaza fa tianao kanefa tianao zay tsy hita masonay kanefa ny raha lanay zay hitanay aza tsy tianay akory fa aoka ho tanteraka ao aminay ny zany fitiavanay zany ka ho hita fa monina eo aminay tokoa ianao de le enao le Andriamanitra fitiavanay zany amin'ny anaran'i Jesosy amen de mankasitraka mankatelina ny faharetanao zay ary manatena fa mbola miaraka mianatra indray amin'ny feonantsika manaraka isaorantsika ireo namana teknisianina zay tsy nikely soroka
nanatsara hatrany ny fifandraisantsika saorantsika ny pasteur André Paratena Fanera izay nanaiky hitondra n'izay famaboasana izay dia manao manam-piteny manam-pijery ho amin'ny manaraka reto.